pe Madagascar. No plana moa mbola sy tonga. Ianao moa ministry ny fitaterana eto koa ny Hermady. Mety gaga nareo ahoana indray ty fanontaniana ity fa zao arahaotana. Ahoana fipetraka le aéroane force to am'izao fotoana zao satria ho tovy. De aiza ho aiza le fandehany. Aiza ho aiza tsika zao amin'ny aeroplanina mipetrapotsiny io olo io ny farany sotra to. Ny fanazavana angamba ny amikasika ny Air Force One toa zavatra azo lazaina fotsiny le zao hoe ny ministère ny fitaterana dia tutelle technique any azy fa ny ohatran'ireny zao dia patrimoine de l'État ka raha vao patrimoine de l'État zay dia tsy amin'ny ministère ny fitaterana irery fa miditra koa ny ministère ny fitatanam-bola ministère des finances sy ny budget tena metimety zany le fanontaniana dia ny ministre ny finance no amaly azy zany fa eo amin'ny lafiny teknika raha mikasika ny lafiny teknika amin'ny fikojakojana ny aeroplane io dia afaka mamaly ny ministère ny fitaterana satria dia mikojakoja an'io mihitsy ny ao amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny service de maintenance ny Madagasikara ninona ara-dalàna ny fikojakojana azy fa raha amin'ny lafiny famarotana azy indray dia miankina bedibe zay amin'ny ministère ny finance. Anao zany fitenenana Andriamatoa ministre ny kaiky io ka ny mahakasika an'izy io aloha dia marina zay tenin'Andriamatoa ministra teo zay ny kotsipiana angamba dia zao hoe fananam-panjakana izy io mbola misy ihany matsy ary zay moa anisan'ny vato misakana kely eo amin'izay famarotana azy misy milaza fa mbola tompony izy io nefa dia volam-panjakana no mivoaka tamin'izy io fatatsika izany tsy ho resahana be eto noho izany dia fananam-panjakana izy io amin'izao fotoana izao tsy mihevitra mihitsy ny fanjakana ny ampiasan'izy io ho an'ny izay filoha mitantana ny firenena ka dia heverina zany ary efa no heverina hatramin'izay fa ny famarotana azy no lalana izay mety indrindra efa nolazaina izany mba azahoana mampiasa ny vola azo amin'izany ho amin'ny fanasoavana ny vahoaka zany ka somary manahirana ny mivarotra an'io fiaramanidina io satria dia voalohany indrindra aloha tsy dia betsaka ny fiaramanidina tahaka an'io zay misy manerana an'izao tontolo zao raika amby folo izy no mitovy amin'izy io ary ilay antsoina hoe configuration n'io fiaramanidina io na amin'ny aty anatiny na amin'ilay any amin'le antsoina hoe fanasiavana solika amin'izy io dia somary miavaka ihany ka mahasarotra izay ivarotana an'izay ny zavatra misy moa zany dia vitsy izy io tsy tahaka ny mivarotra mofo dipaina ka dia hoe amidy dia afaka mividy azy daholo ny rehetrarehetra fa dia orinasa vitsivitsy manerana zao tontolo zao ihany no efa atao hoe spécialisé amin'ny fividianana na famarotana an'ireny na reny orinasa ireny ara dia sahirana mivarotra an'io fiaramaniditsika io hatramin'izay ka hatramin'izao ary ny vidiny satria le fiaramanidina tsy miasa dia memidina hatrany hatrany foana le izy zany ka ny azoko tenenina angambany dia hoe efa miezaka mafy dia mafy ny fitoram-panjakana mba ahatanteraka ny fivarotana an'io fiaramanidina io ka dia miandry an'izay tsika ao anatin'ny mangarahara daholo no anaovana an'izany rehetrarehetra izany efa misy efa betsaka le izy fa ny mandraikitra ny tena hividy tanteraka ny mbola tsy misy mandeha makao amin'ny budget ny fitondram-panjakana tsy makany amin'ny Hermady io aleo nareo mba avelana ihany tany an'izay dia mba meo anay zay hitanareo mba tsy hifanditra indray tsika amin'le vidin'le izy hoe lafo io na mora io raha le offre voaray amin'izao mety ho an'ny ohatriny manodidina ny ohatriny daholo misy isan-karazany le offre hoe angamba ny tena fahendrena
dia tsy miresaka chiffre eto aloha satria io foana le manahirana amin'ilay izy a na ny vidiny fidianana an'io ara nareo malala efa adihevitra be a ka raha ilaza chiffre eto indray tsika alao tsy hitarina ny adihevitra zay tsy miteraka tombosoan'ny firenena misaotra atsika rehetrarehetra amin'izay fionana izay a ary dia mbola manasa atsika ihany ko moa zany a amin'ny atsambadika misaotra dako le izy zany a izy moa zany a dia misy averiko kely a misy décalage kely a ny atogavan'ilay aéroplane io a tsy vol régulier io tsy vol commercial io faraky ny teniko teo a immatriculé gasy izy io zany a andeha ho any Asie noho izany zany a dia tsy tafiditra ao anatin'le vol commercial fa vol de convoyage izy io zay ny mahatonga an'le oran'le izy a tsy mifanaraka amin'le hoe orana vol régulier na vol commercial zany ka amin'ny herinandro izy mandray ny service a eo amin'ny amiray eo zany a no atongavany fiaramanidiny io zao satria efa andalana izy amin'izao fotoana zao fa na izany naty zany a efa afaka mandray izy io atsy ambadika Mais c'est eux qui vont continuer à amener la marche. Non, moi je vais commencer.